ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiraba tsika rehavako malala tratra ity zoma masina ity. Ny zoma masina dia atokantsika fiangonana ho fotoana fifadikanana, ho fotoana ivavahana, ho fotoana itokanana mbavaka, iaonana, andiniana ny fanoloran-tenantsika manoloana ny azo fijalian'i Kristy. Efatrany amin'ny taonjato voalohany faharoa fahatelo ary mandraka ankehitriny aza moa no nanaovan'ny fiangonana ho zava-dehibe ny fifadikanana mandritra ny vanim-potoanan'ny karemy, indrindra mandritra ny vanim-potoanan'ny herinandro masina. Clément d'Alexandrie izay rain'ny fiangonana, ray-piaron'ny fiangonana de nanafatra ny resaka momba ny fifadikanana any amin'ny taona 700 na 800 telohenan'i Kristy, nanazava fa ny dikany hoe sakafo de milaza fahavelomana. Ny sakafo hoy izy de natao ho an'ny velona, ny velona no misakafo ary ny sakafo de natao ho an'ny olombelona, ho an'ny velona. Noho zany ny fifadikanana de zao midika hoe fanekena ho faty. Zany hoe raha mifady hanina ny olona de toy ny manaiky ho faty, toy ny hoe mandray miditra ao anatin'ny tontolon'ny fahafatesana. Ny fifadikanana zany amin'izay fotoana izay dia toy ny mampiditra ny olona, fifadikanana amin'ny zoma masina io, dia toy ny mampiditra ny olona iombona amin'ny fahafatesana ao amin'i Kristy. Ny fifadikanana amin'ny zoma masina dia fanekena hiara-maty amin'ny Kristy. Satria ny hanina natao an'ny velona ho isika, ny fandavana ny hanina zany de fanekena iombona amin'ny fahafatesan'i Kristy. Hoy Paoly manao hoe fahavoavon'i Kristy Pasika ho atsika zoma masina io. Noho zany de zao izay rehetra mifady hanina amin'ny zoma masina dia mahatsiaro ny tenin'ny Paoly io hoe voavon'i Kristy Pasika ho atsika. Ary raha manaraka ny teolojia ny Clément d'Alexandrie isika de zao isika mifady hanina zoma io zany de zao mandray ny fahafatesan'i Kristy ho toy ny fahafatesantsika. Miombona amin'ny, tsy hoe miombona amin'ny fahorian'i Kristy ihany, fa miombona amin'ny fahafatesan'i Kristy isika. Ary rehefa tapitra ilay fifadikanana de zao toy ny miara-natsangana tamin'i Kristy indray isika, toy ny manana fiainana vaovao sy mivelona vaovao ao amin'i Kristy. Zava-dehibe ara ny fifadikanana. Fa tsy hoe endrika ivelany fotsiny zany fifadikanana, fa tena fanehoantsika, fijoroantsika vavolombelona amin'ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa zava-dehibe amintsika nanoloran'Andriamanitra ny zanany hamonjy antsika. Ity zoma masina ity ary dia irariana mba tsy ho andalo fotsiny amintsika, fa hiavaozantsika, ahatsapahantsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampon'Andriamanitra. Melohany iresahantsika ny fampianarana izay voalahatra amin'ity zoma masina ity dia andehary antsika ry havako hivavaka. Tompo misaotra anao zay no izao zoma masina izay ahatsiarovana manokana izao ny famonjena nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Ny zanakao malalanao izay nanaiky ho faty, nandatsaka ny rany mba ho fampihavanana aminay sy anao Andriamanitra. Ary dia misaotra anao zay Tompo fa mamela heloka anay ianao ary manasitrana anay. Misaotra noho ny famelan-keloka natolotrao anay noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. De meteza hitahiry anay amin'ny fahamasinana, meteza hitahiry anay amin'ny fahatsara-penana ao amin'i Jesosy zanakao. Ary dia tsy handalo foana aminay Tompo ity zoma masina ity, fa hiavaozanay fo sy saina ary fanahy amin'ny fanompona sy ny fanarahana anao. De ataovy maharitra amin'ny fitiavana anao Andriamanitra izahay. Anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ny lohahevitra izay nomen'ny esampana fifoazana rehavako malala
hovavahantsika amin'ity zoma masina ity de ny hoe Jesosy Kristy velona fototry ny finoantsika sady fototry ny filazantsara torintsika. Jesosy Kristy velona fototry ny finoantsika sady fototry ny filazantsara torintsika. Mazava arak'izany fa tena fotom-pampianarana, fotom-pinoana na doktrina no tena ataontsika hoe voaresaka be dia be ao anatin'izany lohahevitra izany. Rehefa miteny tsika hoe Jesosy Kristy tompo velona fototry ny finoantsika, fototry ny filanjarantsika de zao miresaka izy io zany mikasika momban'ny Jesosy, fampianarana momban'ny Kristy, momban'ny Jesosy Kristy tompo. Raha atsorina dia ao anatin'ny tokotany be raha miresaka sistematika dia ao anatiny antsoina hoe kristôlôjia, fianarana momban'ny Kristy. Malalaka be nefa ny fianarana momban'izany antsoina hoe kristôlôjia na momban'i Jesosy zany, malalaka be mihitsy ary betsaka ny zavatra azo resahana na tokony ho resahana mihitsy manodidina an'izany. Saingy eto moa lay fahaveloman'ny Kristy no hoezahantsika arangaranina ao anatin'ireo fotom-pampianarana be dia be izay manodidina ananantsika ary iainantsika sy ampianarina eo anivon'ny fiangonana protestanta. Raha ohatra ka miresaka ary sika momban'ny Jesosy Kristy dia ao anatin'ny maha-protestanta atsika dia misy andro dimy zay matetika verimberina rentsika eny amin'ny katekômena na amin'ny fifanana maro samihafa zay mety alehantsika de matetika miverimberina na any amin'ny katekômena io na any amin'ny mpiandro io na any amin'ny diakônina io na any amin'ny fivitsampana io de matetika miverimberina reto zavatra dimy maha-protestanta atsika reto amin'ny lafin'ny fotom-pinoana, amin'ny lafin'ny fotom-pinoana. Voalohany dia io le tenenina hoe sola dimy, ny sola moa de teny latina. Dia ny voalohany dia ilay antsoina hoe sola scriptura. Ny antsoina hoe sola scriptura ny heviny ratsorina de zao manao hoe ny soratra masina rery ihany. Io soratra masina rery ihany io no hanovozana ny fotom-pampianarana, io no hanovozana ny toriteny, io no hanovozana ny fampianaran'ny fiangonana, io koa no itenenan'Andriamanitra amintsika ny soratra masina, io no mitsara ny fiainan'ny fiangonana, io no mitsara ny fiainantsika tsirairay avy, ny soratra masina sola scriptura. Fa ny faharoa dia antsoina hoe sola fide. Ny sola fide de ny hoe ny finoana rery ihany, mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana isika, ny finoana no mampifamatotra atsika amin'Andriamanitra, ny finoana ihany, tsy mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny alalana zavatra isika na famatotra amin'Andriamanitra amin'ny alalana ataontsika hoe fomba koa aza na mifamatotra amin'Andriamanitra amin'ny alalana ataontsika koa hoe mety ho zavatra hita maso, tsy zay fa ny finoantsika no mampifamatotra atsika amin'Andriamanitra. Io finoana zay miteraka famonjena atsika, mahatonga atsika voavonjy eo amin'ny Jesosy io ny famatoran atsika, io ny mampiombona atsika amin'ny Jesosy na amin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia ilay atao hoe sola gracia. Sola gracia dia miresaka ny famonjena io, zany hoe tsy vokatry ny fiezahantsika, tsy vokatry ny asantsika, tsy ny fikelezana ainatsika akory ny mahavoavonjy atsika, fa no hamarinan'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana tao amin'ny Jesosy tsika, fanamarinana maimaim-poana tamin'ny alalan'ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo no mahavoavonjy atsika, fahasoavana ny maha-kristianina, fahasoavana ny famelan-keloka no ny amin'ny Jesosy io. Fa ny fahaefatra dia ilay antsoina hoe solus Christus, na mandrakariva moa dia atao ablatif le izy rehefa tena miresaka an'io reo mpandinika amin'ny fotom-pinoana na ny fotom-pampianarana dia ataony ablatif le izy amin'ny teny latina ablatif. Zay natao hoe solo Christo, fanakaiky ihany hoe solus Christus, fa ny tena dikany hoe solo Christo de ny hoe amin'ny alalan'ny Kristy, amin'ny alalan'ny Kristy rery ihany. Zany hoe voavonjy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, mifandray amin'Andriamanitra amin'ny finoana isika, amin'ny fahasoavana atsika amin'ny alalan'ny Kristy rery ihany. Zay lay solo Christo zay ataontsika hoe solus Christus. Fa ny fahaefatra dia ny teny hoe, ny fahadimy de ny hoe soli deo gloria, io dia leo an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika dia mitsinjo, mikendry, manao zany ho voninahitr'Andriamanitra isika. Reo zavatra io FDB dimy reo
ary ny faefatra ihany moa no resantsika no akatsika fa papahany kely alay hoe solus Christus na le hoe natao hoe solo Kristo io ihany no resantsika apahany kely amin'io aza mbola ho resantsika ny hoe akatsika le fotom-pampianarana hoe zay vavahantsika an'iny hoe Jeso Kristy velona fototry ny finoatsika sy ny filazantsara toritsika raha ohatra ka somary manohy kely sika mandeha lalindalina kokoa ny fampianarana ny fotom-pinoana sy ny fotom-pampianarana no somary lalindalina kely zay izy atao akory dia rehefa mitenitsika hoe fampianarana momba ny Jesoa nefa dia mahatsiaro ny tenin'lay teolojianina antsoina hoe Karl Barth zay nananana izy azy taty amin'ny ady lehibe ambadiky ny ady lehibe faharoa vitsy ny teolojianina hoe voatahiry hoe ny teolojia na ny fampianarana dia maharitra 7 na 10 taona vitsy zany eo anatin'ny tantaran'ny teolojia fa matoa ny fampianaran'ny olona anankiray maharitra 7-10-80 taona ao anatin'ny fiangonana dia zava-dehibe zay le votoatiny ohatra hoe Calvin, Luther sy ny tahaka zany naharitra 100 taona ny Barth dia hatramin'izao mbola resahana ny fampianarana ary raha isan'izay ataotsika hoe iresaka momba ny Jesoa tsika ka tsy iresaka ny fampianaran'ny Barth dia ataotsika hoe mangatsika ihany na tsy ampy ihany na mandringa ihany. Barth dia nanazava mihitsy manao hoe ny tokony ho izy dia izao ny antsoina hoe teolojia dia izao tokony Jeso Kristy ny resahana rehefa miresaka hoe teolojia izy dia izao tokony ho Jeso Kristy ny resahana tsy misy teolojia ozy tokony ho resahanao raha tsy ho Jeso Kristy. Jeso Kristy tompo izy no ivon'ny teolojia ary Jeso Kristy tompo tokony resahanao amin'ny teolojia na inona sehatra resahanao amin'ny teolojia na tena teolojia ka be mety hoe momba ny olombelona, momba ny fiangonana, momba ny fanamasina, momba ny famonjena sy ny sisa rehetra, momba n'Andriamanitra dia izao tokony tsy misaraka amin'ireo rehetr'ireo amin'izay sampana rehetra, sampam-pahalalana rehetra ao anatin'ny teolojia dia izao hoy Barth manao hoe tsy mety raha tsy eo Jesoa raha tsy resahana momba ny Jesoa. Mazava rak'izany fa zava-dehibe ny loha-hevitra izay mpanjinitsika eto manao hoe Jeso Kristy velona tena miresaka mihitsy fa ny fiainantsika ny fiainan'ny mpino dia miivo amin'izany hoe Jeso velona izany miivo amin'ny Kristy. Rehefa miresaka tsika hoe kristolojia zany na momba ny Jesoa fianarana momba ny Kristy dia amin'izao andronantsika izao koa Barth moa miresaka an'izay ihany ao amin'ilay bokiny lehibe anankiray momba ny fotom-pinoana esquisse d'une dogmatique izay boky be dia matevina be izy io misy tome maromaro fa ny chapitre toko 12 any amin'ny taona 500 ihany loatra azy any amin'ny toko 12 dia iresahany manokana momba ny Jeso Kristy manokana lalindalina mihitsy ary raha ravina izany fomba fijeriny zany momba ny Jesoa zany dia ary jerena amin'izao andro ankehitriny zao dia miseho amin'ny endrika anankiroa ny kristolojia zay ho resahantsika eto mazava ho azy raha miresaka ny Jesoa zany tsika dia mizara roa tsara ireo mpivaofy ny fampianarana momba ny Jesoa dia ny anankiray zany dia ireo lay kristolojia mijery an'i Jesoa avy any ambony zany hoe mijery an'i Jesoa avy any an-danitra zany raha zany azo ilazana azy mijery an'i Jesoa zay le antsoina hoe amin'ny teny latina hoe sumo zany hoe na hoe kristologie d'en haut zany hoe lay Jeso Kristy tompo zany jerena avy any ambony avy any amin'ny fiainana mandrakizay no mijery azy zany hoe jerena avy any an-danitra mahazanak'Andriamanitra azy dia manomboka any zany mijery io lay atao koa no fa hoe tsy maninona fomba fijery zany izay mamakafaka ny Jesoa
amazanak'Andriamanitra azy any ambony ohatra raha mijery ohatra ka raha miresaka fanekempinono zao tsika de manao hoe teraky ny ray talohan'izao rehetra zao Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fahazavana avy fahazavana nateraka fa tsy natao miray amiray any zavatra rehetra reny zao dia raha fakafakana dia mameno antsoina hoe kristôlôjia d'en haut na ny asomo zany hoe miresaka an' Jesoa la izy teraky ny ray talohan'izao rehetra zao la izy ao amin'Andriamanitra dia io raha ohatra ka jerena dia ny filazantsara araka ny jaona ny tena miresaka betsaka nyity kristôlôjia ity Jesoa zay ao amin'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra zanak'Andriamanitra nivoaka avy tao amin'Andriamanitra sy ny sisa ity fa ny faharoa dia ny tapany faharoa reo ataontsika hoe ny elatra faharoa amin'ny ireo mpivaofo ny kristôlôjia na ny mpivaofo ny fampianarana momba ny Kristy dia lay antsoina hoe kristôlôjia raha tsorina dia d'en bas na ad imo ny teny latina zany hoe lay Jesosy Kristy tompo tety ambonin'ny tany lay zany ny tena resahana lay Jesosy Kristy tompo nanasitrana lay teraka tao an-tranomby lay Jesosy Kristy tompo zay nanamoky ny olona tsomby 10,000 lay Jesosy Kristy tompo niantso an'ny Petera sy ny sisa rehetra iny lay antsoina hoe Jesosy Kristy tompo jerena indray avy aty ambany dia io zany tsy le hoe ambany sy ambony amin'ny lafiny ataontsika hoe atanatohatra loatra fa le hoe an-danitra ambony sy ny tany ambany fotsiny no eritreretiny dia izy io tsy azo sarahana fa raha vao sarahana izy io dia manjary miteraka fampianaran-diso ohatra tany amy teo amy tantaran'ny fiangonana na tamy tantaran'ny fotom-pinoana dia ny fandroritana be loatra ilay ataontsika hoe Jesosy Kristy tompo rehefa jerena sarahana am'ilay hoe aty ambany fa lay Jesosy Kristy tompo any ambony fotsiny jerena zany lay hoe mandriamanitra azy iny foana no ritina de zao manjary miteraka fampianaran-diso zay moa no antsoina hoe docetisme any amy toanjato voalohany faharoa fahatelo de niroborobo ny fampianaran-diso satria manjary tsy manaiky ny maha olombelona intsony an' Jesosy rehefa roitina indray lay fampianarana ataontsika hoe kristôlôjia d'en bas zany hoe lay hoe Jesosy Kristy olombelona lay ka de lasa manamaivana indray le mahandriamanitra an' Jesosy de manjary miteraka fampianaran-diso ndray io zay na tokony antsoina hoe manome ohatra fotsiny tsika satria mo tsika mianatra de miezaka mitombo fahalalana dia reny ny amele fampianaran-diso antsoina hoe ebionisme fa andehany atsika iresaka kosa rehefa mitentsika hoe Jesosy Kristy velona zany de raha miresaka tsika hoe Jesosy Kristy velona dia tsy maintsy ho arandratsika ireo lafin-javatra anankiroa reo lay hoe Jesosy Kristy tompo izay olombelona feno nefa Jesosy Kristy tompo Andriamanitra feno ary izay nahatanteraka ny famonjeratsika raha ohatra ka mandroso itsika mamakafaka hoe Jesosy Kristy tompo izay velona matoa no tsindrinany hoe Jesosy Kristy tompo velona de zao nanaiky ho faty tao amin'ny hazo fijaliana izy nombona tao amin'ny hazo fijaliana izy ary velona nandresy ny fahafatesana fantatsika tsara fa Jauna de niteny manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy ny antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana de zao tokana ihany amonjy ny olombelona amonjy ny olombelona nidina avy any an-danitra tany amy toerana mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy nidina tetỳ an-tany mba ho faty tao amin'ny hazo fijaliana amonjy ny olombelona amonjy ny mpanota mba hahatonga ny mpanota ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ka raha mitenitsika za manao hoe Jesosy Kristy tompo velona dia reto lafin-javatra efatra ireto no ndeha ho resahantsika maty tao amin'ny hazo fijaliana Jesosy nalevina nitsangana tamy maty tamin'ny andro fahatelo velona Jesosy velona Jesosy raha ohatra ka mijery lay sary isika zay hitantarany ny filazantsara sinoptika zay mahatonga atsika manao hoe ampifandraisitsika ny filazantsara sinoptika
sy ny filazantsarany jaona ny filazantsara synoptika zay miresaka lay kristôlôjia d'en bas sy ny filazantsarany jaona zay miresaka ny kristôlôjia d'en haut dia raha ohatra ka jerentsika de izao hoy ny synoptika hoy zany Matthieu matao hoe rehefa maty Jesoa de izao feno maizina ny andro rehefa maty Jesoa zany hoe maizina maty tao amin'ny hazo fijaliana zany Jesoa maizina n'andro raha de tokony mazava aza ny dika zany de zao noentiny Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana niaraka nombona tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny Jesoa ny aizina dia niaraka nombona ny aiziny inona moa ny aiziny fahotana ny aiziny ny fakahalana ny aiziny firehareana ny aiziny miavonavony ny olombelona zany le haizina zay niaraka nombona tamin'ny Jesoa tamin'ny hazo fijaliana fa ny filazan'ny jaona azy indray rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa de zao maraina izy niona tamin'ny mpianatra vao mangirany ratsy hoy ny filazantsarany jaona azy de niezakazaka fitsanganany tompo tamin'ny maty moa de miteraka hazakazaka araka ny jaona mazava ho azy ny fitsanganany Jesoa tamin'ny maty de mahatonga hazakazaka niezakazaka jaona niezakazaka petera niezakazaka Maria dia miteraka hazakazaka vao mangirany ratsy zany hoe ny fitsanganany tompo tamin'ny maty kosa dia mazava ny fandresen'ny dikan'izany de am'izay sary zay manao hoe ny Jesoa velona de izao nandresy ny haizina Jesoa velona de nandresy ny haizina ny fahavelomany Jesoa de nitondra fahazavana tao anatin'ny fiainantsika fahazavan-tsaina fahazavam-po ary dia raha ohatra ka mikisaka isika hoe ny fitsanganany tompo tamin'ny maty Jesoa velona nitondra fahazavana eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ka manjary tonga fantatro zahino ko fantatro Andriamanitra satria Jesoa nandresy ny fahafatesana nandresy ny zay rehetra manakona atsika tsy ahita ny fitiavan'Andriamanitra ny aiziny ny tsy fitiavantsika n'Andriamanitra ny aiziny tsy fitiava namana zany de efa nombona tao amin'ny hazo fijaliana ka manjary mahatonga mazava fo isika manoloana amin'ny mpiarabelona amitsika ary mazava koa ny finoantsika manoloana an'Andriamanitra dia raha ohatra ka Jesosy Kristy tompo zay velona hitatsika am'ty eto am-piaratanantsika ity dia faravakely ndreto zavatra efatra ireto no horesahantsika fotoana moa manapetra ihany dia Jesosy Kristy velona dia izao raha miainga amy teolojia amy Paoly isika de hoy Paoly manao hoe Romanina toko fa 7:7 dia hoy Paoly amin'ny Romanina toko fa 7:7 io hoy indrindra izy manazava manao hoe fa ny amin'ny fa ny hahavelomany indray safady fa izany no nahafatesany Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy mba ho tompony maty sy ny velona izy zany hoe Jesosy Kristy tompo velona mba ho tompony maty sy ny velona izy ina ny dika zany velona Jesosy de tompony maty sy ny velona izy fa raha tsy velona Jesosy zany de tsy tompony maty sy ny velona izy mazava ho azy hoy ny tenin'ny Paoly ihany manazava an'io ny fahafatesana ny tambon'ny ota zany hoe ny fahafatesana ny karaman'ny ota zany hoe rehefa nanota ny olona de ny karama nomeny ny karamany de zao ny fahafatesana zany hoe lasa fitaovana teo ampelantanany ota ny fahafatesana ka lasa zavatra nampatahotra ny olona ny fahafatesana ka toy ny fisarahana amin'Andriamanitra ny fahafatesana ka toy ny fisarahana amin'Andriamanitra lay fahafatesana mampatsiaro ny tenin'ny tompo amin'ny Genesis toko fa 2 manao hoe raha mihinana ny voankazo ianao de ho faty tokoa ka rehefa maty dia tsy hoe ny saina ihany fa mafaty tokoa lay maha olona feno mihitsy no maty mazava ho azy
tsy hoe rehefa ranotany olona de ny apapahany tamin'ny fiainany ihany ny fahotana rehefa niditra tamin'ny olona fampianaran'ny Calvin io no hoe ny fahotana de nanimba ny maha olona feno, tsy hoe ny vatan'ny olona ihany ny sibahan'ny fahotana, na ny fanahin'ny olona ihany ny sibahan'ny fahotana, na ny sain'ny olona ihany ny sibahan'ny fahotana, fa ny sibahan'ny fahotana avokoa ny maha olona fenony olona, na ny fanahiny io, na ny sainy io, na ny vatany io de mety ho simba ny fahotana. Ka raha miteny zany ny tompo ny teny manao miteny tamin'ny raha lehilahy amin'ny boky Genesis hoe raha mihinana an'io anao de ho faty tokoa, de tsy hoe ny vatany ihany fa lay maha olona feno mihitsy no simba ny fahotana. Tsy ny apapahany ihany zany amin'ny olona no simba ny fahotana, fa lay olona feno mihitsy no simba ny fahotana. Noho zany ny olona feno mihitsy mila ny famonjena nataon'i Kristy. Ny sain'ny olona, ny fanahin'ny olona, ny vatan'ny olona, izay no mila ny famonjen'i Kristy. Ka eto raha miteny Paoly manao hoe tompony maty sy ny velona Jesosy de zao rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nandresy ny fahafatesana izy. Ny dikan'ilay hoe nandresy ny fahafatesana de zao manao hoe lasa zavatra tsy karaman'ny ota intsony ny fahafatesana. Zay mahatonga ny Paoly ange miteny amin'ny Filipianina manao hoe ny fahafatesana no azahoako tombony. Zany hoe lasa tombony ho an'ny olona le fahafatesana, lasa zavatra tsy nampatahotra ny olona intsony ny fahafatesana satria lasa fitaovana eo ampelantanan'i Kristy, lasa no esorin'i Kristy ho eo amintsika, miala teo amintsika ny herin'ny fahafatesana. Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra nge natahotra ny fahafatesana mazava ho azy. Andriamanitra raha ohatra ka miresaka ny hoe Kristy tany amin'ny fanjakantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra nge tsy tsisy fahafatesana intsony, tsisy fahafatesana intsony, fa isika taty ambonin'ny tany no mety maty. Ka nesoro io fahafatesantsika izay noentin'ny fahotana de zao no esorin'ny Kristy. Zay mampazava be an'le teolojian'i Jaona, miteny Jaona manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao, de tahak'izay le hoe manaisotra toy ny hoe manongotra ny fahotana zao tontolo zao, de niara-nongotana tamin'izay zay fahotana zao tontolo zao zay ny fahafatesana, ary nombona tao amin'ny hazo fijaliana de nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia lasa manana fiainana vaovao ny olombelona, ny mpino, ka lasa tsy eo ambany zioga ny fahafatesana intsony izy. Zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe tompony maty sy ny velona Jesosy. Zany hoe le fahafatesana de zao lasa zavatra tsy tokony mampahory, sanatria tsy hoe mandatsa ireo manana havana nodimandry isika sanatria ny vava, fa mampahery kosa manao hoe tompony maty sy ny velona Andriamanitra. Petera ihany manazava an'ity, Petera ihany no manazava an'izao andinitsoatra masina izao. Hoy Petera ao amin'ny Petera voalohany toko ao amin'ny Petera voalohany toko amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra, Petera voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina. Hoy Petera fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza, fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza. Toko fahatelo andininy fa 7:20 de hoy Petera amin'ny Petera voalohany zany, izay nandehanany sy nitorinteny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, izay nandehanany sy nitorinteny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Misy mpampianatra fotompona anankiray antsoina hoe pasteur Cotton Ryan Johnson, raha nanazava ireo andiny anankiroa ireo izy, de hoy izy manao hoe io no mamaly ny fanontaniana amin'ilay fanekemponana hoe nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, na ninona tany amin'ny fiaina tsy hita Jesosy. Zay zany fanontaniana miteny tsy eo fanekemponana manao hoe nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, na ninona tany amin'ny fiaina tsy hita izy, de io pasteur Cotton Ryan Johnson na mamaly azy na ninona tany amin'ny fiaina tsy hita Jesosy, zany hoe na ninona tany amin'ny toerany maty Jesosy, nidina tany amin'ny toerany maty Jesosy, na ninona tany izy, zay nandehanany sy nitorinteny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Ary hoy koa izy manao hoe fa noho izany nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza, mba ho tompony maty
sy ny velona Jesosy. Zany hoe ry Mosesy zany, ry Davida zany, ry Jeremia mpaminany zany, izay talohan'ny fahafatesan'ny Kristy, de zao hoy ny filazan'ny pasteur Kotondrainy Johnson azy manao hoe tsotra be ny nandehan'ny toriny teny tam'izay maty azy, zany hoe Jesosy dia tompony maty sy ny velona. Nidina tany amin'ny fiainantsika izy nandresy ny fahafatesana mba ho any Jesosy daholo na maty na ny velona. Revako malala zava-dehibe raha lay Jesosy velona, ny finoantsika n'lay Jesosy velona dia finoana mampahirentsika eo anoloana ny fahafatesana. Finoana zay rehefa misy fahafatesana dia tsy hoe ohatran'ny finoana malagasy nentim-paharazana. Malagasy dia malagasy dia mieritreritra hoe ny faty de maloto. Zay mahatonga malagasy miteny hoe faty, ny faty nge tsy madio e. Ny faty tsy madio mihitsy, zay mahatonga ny ohatra hoe fatin-javatra, fatin-kazo, fatin'entana, betibetibety antsika hoe faty ilazana zavatra ratsy, zavatra fako. Ny faty raha ohatra ka amin'ny teny malagasy de milaza hoe zavatra ariana, zavatra tsy tsara. Zay mahatonga ny hoe amin'ny teny malagasy dia be de be ny olona tsy miditra paty, be de be ny olona tsy mifanerasera amin'ny faty, ansirana ny faty sy ny sisa rehetra, ny fianakaviana ihany eo, ndraindray misy zavatra maro samihafa atao mihitsy ara mba rehefa avy mandevona de mandeha misasa, rehefa avy mandevona de satria faty. Tsy mbola razana io, ny razana zavatra hafa mihitsy amin'ny malagasy, tsy liturjia atsika fizekema de milaza tsara mihitsy, itsika ny mampifangaro zavatra, fa ny liturjia de misy hoe famoaha-paty fa tsy famoahana razana. Razana zany zavatra hafa mihitsy amin'ny malagasy, razana zany zavatra faty fananaovana zavatra be dehibe, ka io tsy razana fa faty io, famoaha-paty io na tahak'izany. Dia ny fivavahana kristiana zany zao dia nanitsy ny hoe na maty na velona ny olona de an'ny tompo foana. Tsy hoe rehefa maty izy dia lasa ny devoly sanatria ny fafa, tsia, fa na maty na velona isika de an'ny tompo ihany, satria ny tompo efa nitsangana tamy maty. Zay no mahatonga atsika tsy manana fanahina mihitsy, zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe tsy manana fanahina mihitsy manoloana ny fahafatesana. Zay mahatonga ny Rahasalamany hira andeha ho lefonina ny teny hoe hitako ny lalatsara ka izorako, satria efa tao amin'ny tompo izy, satria efa nandray an'le Jesosy velona izy, satria efa nanaiky niaraka nombona tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana izy, ary tsy izy tsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiny. De zao tsy nanana olana momba ny fahafatesana izy. Ary eo am'teny hoe fahafatesana de zao tsy lay fahafatesana ataontsika hoe mort clinique iny ihany, fa zay rehetra korotan'ny fahafatesana, satria ny korotan'ny fahafatesana ny tahotra, ny korotan'ny fahafatesana ny fakalana, korotan'ny fahafatesana ny fitiavatena, korotan'ny fahafatesana izao rehaka zao fiainana rehetra zao. Zany niaraka nombona tamin'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana, ny asan'ny nofo rehetra, hoy Paoly amin'ny Galatiana. Zay zany voalohany zay tsika manao hoe tsika mino an' Jesosy velona, nandray an' Jesosy velona, de zao resy lahatra isika fa an' Jesosy isika, velona isika manompo an'Andriamanitra, fa rehefa maty koa isika de zao ao amin'ny tompo isika. Raha velona na maty isika de ao amin'ny tompo ihany. Fa ny faharoa lehibe zay resahana am'ty andininy eto am-piatanantsika ety koa, ny hoe velona Jesosy de zao Jesosy Kristy tompo koa dia velona ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Mazava tsara ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 15. Ao amin'ny Romanina toko 15 dia miteny Paoly, izy manao hoe 9:30, iza ny manameloka Kristy Jesosy no efa maty, eny nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Jesosy zany amin'ny fotoana io de zao manelanelana atsika amin'Andriamanitra izy, mifona ho atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Tsy Paoly ihany no miteny io fa i Jaona koa, Jaona apôstôly koa miteny io manao hoe raha misy manota de manana mpisolo vava eo amin'ny raha izy de Jesosy Kristy tompo ilay marina. Velona Jesosy ka izao mifona ho atsika. Zany hoe
Andriamanitra zany raha rehefa mijery antsika de tsy itsika no hitany, tsy itsika mpanota no hitany fa ny zanany malalany. Ny zanany malalany no hita dia amitsika. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe hitafio Jesoa, zany hoe amin'ny andavanandrotsika io zany de zao mitafy an'i Kristy itsika satria niaraka nombona tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana, velona ao am-potsika Jesoa, mitafy an' Jesoa isika de zao rehefa mijery antsika Andriamanitra de ny zanany malalany no hitany. Itsika tsy nahatanteraka ny lalàna na ray aza, tsy misy mahatanteraka ny lalàna. Mety mahatanteraka anankitelo amin'ny didi folo fa tsy mahatanteraka azy rehetra. Ka rehefa diso, hoy filazan'ny Jaona azy manao hoe rehefa diso amin'ny anankiray ianao de diso amin'izy rehetra ihany. Mety tsy nangalatra, mety tsy nijangajanga fa tsy nanaja ray aman-dreny, mety nanaja ray aman-dreny tsy nijangajanga, tsy nangalatra fa izao nitsiriritra, mety tsy nanao volombelona mandainga, tsy nijangajanga, tsy nangalatra, tsy nanompo sampy fa izao tsy nanaja ny andro sabata. Mety nanaja ny andro sabata fa izao nanonona foana anaran'i Jehovahandriamanitra, zany hoe rehefa diso amin'ny anankiray de diso amin'izy rehetra. Ary rehefa diso amin'izy rehetra de zao tsy mendrika, mpanota. Zany hoe ny itsika dia raha eo anatrehan'ny lalàna de izao mpanota, tsy marina eo anatrehan'ny lalàna sika. Ny soatra masin'ny jiosy asa dia mbola ny antsika raha mbola didi folo no ianarana fa ny azy 350 sy eninjato be zao, 350 sy eninjato aranen'ny fariseho de mbola miampy tradition isan-karazany. Ahoana no ahavovonjy olona am'zany ho Jesoa? No zany de zao tonga Jesoa nanatanteraka ny lalàna, ho Jesoa hoe tsy mandrava ny lalàna mihitsy aho, fa za no hanatanteraka, zany hoe hanatanteraka, hanao, hamita lay lalàna ho tanteraka tsisy kialina eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'ny toerana misy aho. Zany hoe Jesoa zany no manaja lay lalàna rehetra eo amin'ny toerana misy aho. Ka rehefa mitafy an' Jesoa de zao lay Jesoa mahatanteraka ny lalàna no hitan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy manana an' Jesoa de za mpanota no hitan'Andriamanitra. Ary rehefa za mpanota no hitan'Andriamanitra de ny fahatezeran'Andriamanitra no miandry ahy. Zay mahatonga Mbarita ny teny manao hoe tsisy teolojia vanona zany rehefa tsy eo Jesoa. No zany de zao satria manana an' Jesoa aho de zao manana mitafy an' Jesoa, ao am' Jesoa aho de zao rehefa mijery aho Andriamanitra de zao tsy za no hitany fa lay zanany malalany, lay zanany zay nahatanteraka ny lalàna. Ary io zana zay nahatanteraka ny lalàna io le tenenin'i Paoly hoe mifona ho atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Vao mivoaky ny trano zany ianao dia am'izay alehanao de mifona ho anao a Jesoa. Mivavaka ao anao zany Jesoa, mbola manao lay asany lay hoy filazan'ny Jaona azy hoe mpisolo vava. Fa ho filazan'ny epistily any Hebreo hoe mbola manao asan'ny mpisorona be izy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any. Zany hoe mifona ho an'ny tsirairay avy. Ny fahaveloman'i Jesoa zany. Jesoa velona nandresy ny fahafatesana, niakatra nakany an-danitra de zao mbola manohy ny asa-pamonjena izy. Tsy hoe Jesoa zany amin'ny filazantsaraky ny Jaona manao hoe vita lay famonjena de manao hoe off de mipetrapetraka Jesoa. Tsy zay ka. Fa Jesoa zany miasa hatramin'izao. Araka ny teny eo amin'ny Jaona manao hoe ny raiko miasa, izaho koa miasa. Zay lay tenenitsika manao hoe kristôlôjia d'en haut, hoe Jesoa Kristy any an-danitra any de zao miasa, mbola miasa izy zany, mbola mivavaka ao anao, mbola mifona ao anao hoe iny Andriamanitra mindrao fo iny Andriamanitra tahio iny Andriamanitra arovo iny Andriamanitra omeo fahazavantsaina iny Andriamanitra aza jerena ny adalàna iny sy ny sisa rehetra. Jesoa no mifona ao atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Ny fahaveloman'i Jesoa zany de manjary mahatonga atsika ho vita fihavanana mitohy amin'Andriamanitra. Ho vita fihavanana mitohy amin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy velony Jesoa sanatria raha tsy tonga taty ambony tany Jesoa de zao mitohy manao sorona isika, mitohy manao sorona tsika, za manao sorona isan'andro isaky ny tapa-bolana, isaky ninona ary mety ho tapaka mihitsy ary le fifandraisana. Fa rehefa velona Jesoa, velona atao anatiko ary velona ao anatinao, mifona ao atsika eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra de zao manjary mitohy
lay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Jaona manazava an'io ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 7 manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasehon'Andriamanitra antsika de nentsoina antsika hoe zanaka sady zany raha teo isika. Jaona sy Paoly mifanojo amin'io. Paoly koa mamaly an'io Romana toko 9 hoe tonga zanak'Andriamanitra itsika, nampitoerin'Andriamanitra antsika ato anatintsika ny fanahiny ka mahatonga antsika afaka miantso hoe Aba ray. Rehefa zanaka zany de zao lasa fifandraisana amitoy. Raha mpanompo de tsy fifandraisana amitoy. Fa rehefa zanaka de manana fifandraisana amitoy am'le ray. Zany hoe le fahaveloman'i Jesoa de mahatonga antsika manana fifandraisana amitoy amin'Andriamanitra satria zanaka isika. Zanak'Andriamanitra isika de manana fifandraisana amitoy. Zany hoe tsy tompony maty sy ny velona ihany Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa, fa mifandray mitohy amin'Andriamanitra, mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra isika satria zanak'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay resahantsika am'lay hoe Jesosy Kristy velona ihany koa de ina koa ny ako ny fahatelo. Ao amin'ny Koritianina voalohany toko voalohany andiny 17 de izao Jesosy Kristy tompo ao amintsika ary itsika ao aminy. Jesosy Kristy tompo ao amintsika ary ao amintsika ary itsika ao aminy. Ity indray a de rery voalohany de miresaka an'lay hoe kristologie d'en haut, zany hoe mandresy ny fahafatesana namatytsika na velona dia an'ny tompo Jesosy Kristy tompo mifona ao atsika. Fa reto roa farany reto kosa dia fiainantsika ety ambonin'ny tany. Zay le rahantsika hoe kristologie d'en haut, fiainantsika ety ambonin'ny tany. Rehefa velona Jesosy de inona? Velona Jesosy dia ato amintsika izy. Velona Jesosy dia ao aminy isika. Tsy tena mitovy izy io raha ohatra ka jerena amin'ny Paoly. Paoly de manazava hoe manao hoe itsika ao amin'ny tompo, fa ny tompo koa ao amintsika. Fotoanantsika moa fohifohy ihany ka nde tsorona manao hoe inona moa le hoe Jesosy Kristy tompo ao amintsika. Na Jesosy Kristy tompo ao amintsika na isika ao am' Jesosy Kristy tompo dia zavatra roa na telo ny hevitro zay. Velona Jesosy de mahatonga antsika ho ao aminy. Inona ny dikan'izany? Ny fiainantsika zany de fiainana ambany fahasoavana. Ny fahaveloman'i Kristy zany de mahatonga antsika ho fiainana eo ambany fahasoavana. Ny fiainantsika isan'andro zany vokatry ny fahaveloman'io Jesosy io dia fiainana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Fiainana eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa mitentsika hoe fahasoavana de ndraindray jerentsika amin'ny lafiny materiel foana zay hoe mahazo zavatra tsara, fahasoavana zay tsy editsika hevitra. Fa ny fiainam-pahasoavana dia fiainana manokana mihitsy zay ataontsika hoe ahatsapahtsika ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanamarinan'Andriamanitra. Ndray maka Lutera nanazava raha nitory-teny ndray maka Lutera. Asa izy inona ny Galatianina angambany zay no nitorian'ny Lutera. De Galatianina toko 2 andiny 4 sy 5 raha tsy saroko la tsara ny fatadiko azy no nitorian'ny Martin Lutera. Izy manao hoe zao ange ozy izy ny filazantsara ozy izy na ny fahasoavana de izao tsy hoe zay tokony ataoko amin'Andriamanitra. Ny filazantsara hoe Martin Lutera de izao tsy mampahafantatra ny tokony ataoko amin'Andriamanitra. Zany hoe ny mpitory ny filazantsara dia tsy hoe mitory ny tokony ataon'ny olona amin'Andriamanitra. Tsy zay Lutera, tsy zay olo Martin Lutera no hoe mpitory ny filazantsara. Ny mpitory ny filazantsara tsy mitaona, tsy mampahafantatra ny olona ny tokony ataony amin'Andriamanitra. Fa ny antsoiny hoe filazantsara ho Martin Lutera de zao mampahafantatra ny olona ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Hoe inona ny efa nataon'Andriamanitra? Ary zay le fahasoavana. Inona ny efa nataon'Andriamanitra ho anao? Raha tonga eo anoloanan'io altaran'Andriamanitra io zany ianao, raha tonga ao an-tranon'Andriamanitra ianao, raha miona amin'Andriamanitra ianao, de ny zava-dehibe tsy ny fitanisana
zay nataonao an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra nahavita be mihitsy, za Andriamanitra tsy sotra nahavitan'izao nahavitan'izao, tsy zay nataonao zany ny zava-dehibe. Raha eo anoloanan'ny alitaran'Andriamanitra ianao, raha tonga ao am-piangonana ianao de zao tsy hoe tsy ilaina akory zany, ilainy zany mazava ho azy, ilainy zany amin'ny maha olombelona, amin'ny maha fiangonana, fa izao tsy zay ny zava-dehibe. Na koa zay tsy nataonao koa ny zava-dehibe, ho Martin Luther hoe za moa zany Andriamanitra tena tsisy ilana mihitsy, fa de tena za moa zany sady tsy manao adidika za ty tsy miangona aty de tsisy ilana Andriamanitra, tsy zay koa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra alohan'izany rehetra zany de izao ny nataon'Andriamanitra ho anao, maty ho anao ny zanany ary velona ho anao ny zanany. Mamaika an'Andriamanitra de ny ahatsiarovanao hoe velona Jesosy, velona ho anao. Ny dikan'izany vita vevanana amin'Andriamanitra ianao, raiso Jesosy, raiso le famelan-keloka, mibeba raiso le famelan-keloka, zay le hoe velona Jesosy. Azay mahatonga Lutera manazava an'io raha nanao ny toriteny io izy asa Galatia toko faharoa zay any amin'ny taona raha tsara ny fitadidiako any amin'ny taona 330 ano any dia izay ao anatin'le boky antsoina hoe œuvre zay boky be any toma maromaro asa 5 angambany izay amin'ny soratan'ny Martin Luther dia izay nanangonana ireo olona maro ny toriteny Martin Luther. Martin Luther moa tsy nanoratra fotom-pinoana ohatran'ny Calvin. Calvin dia nanoratra fotom-pampianarana mihitsy institution de la religion chrétienne na Barthes na ohatr'izany, fa Luther dia ny toriteny be dia be ny nangonina dia avy amin'inona ka ny fotom-pampianarana. Vekena antsika le hoe Jesosy Kristy Tompo ao amiko, Jesosy Kristy Tompo ao aminao de manjary inona? Manjary fiainam-pahasoavana ny fiainanao, fiainam-pahasoavana. Rehefa miteny hoe fiainam-pahasoavana de zao fiainan'ny olona voavela heloka, fiainan'ny olona tsy mahatsiaro ho tambesaran'ny ota. Misy psychologue, misy psychologue fa ny ankabeazan'ny psychologue maro eto ambonin'ny tany mametra-panontaniana hoe maninona kay ny misy mitranga crime be dia be eto ambonin'ny tany? Inona ny mahatonga ny hoe toy ny misy crime, toy mitombo be ny fahotana eto ambonin'ny tany? Fahotana moa iny eo foana fa le hoe lindrala hoe mamono olona herisetra faravana. De ny fanazavana reo psychologue de zao manao hoe satria ny olona manana sentiment de culpabilité ary satria ny olona tsy vita fihavanana amin'ny tenany, zany hoe ny fiarahamonina tsy vita fihavanana amin'ny tenany, tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra de manjary fiarahamonina lindra, manjary olona masika, manjary olona izay ataontsika hoe mamaly-faty, manjary olona manao herisetra. Mampieritreritra ny mijery ny fiainam-piarahamonina amin'izao taonjato fa 2020 zao, ohatrany hoe olona tsy manana zavatra hifonana amin'Andriamanitra zany intsony isika. Raha mijery ny fiainan'ny olona andavanandro sika de zao ohatrany hoe tsy manana zavatra hifonana amin'Andriamanitra, ohatrany tsy manana zavatra hibebahany zany ny olona ankehitriny. Raha mitentsika ny olona ankehitriny de zao tontolo zao mihitsy ny resahantsika, fa tsy ny hoe Madagasikara ihany, fa saika izao tontolo zao de ohatrany hoe tsy manana zavatra hibebahany zany intsony. Fa to mahita ny hafa ho ratsy foana, to mahita ny hafa tsy tanteraka, fotrany tsy manana zavatra hifonana amin'Andriamanitra. Any izany toe-po sy toe-panahy hoe tsy manana zavatra hifonana, izany toe-po tsy mieritreritra ho diso zany, zay ny mahatonga ny fiarahamonina io mora mivily lalana, masika, tsy mitandrina aina, tsy mitandrina ny aja mamboninahitry ny hafa. Ny olona miaina amin'ny fiainam-pahasoavana ry havako malala dia tsy manana zany sentiment de culpabilité na zany fanameloan-teny zany satria efa natsiaro voavela heloka. Ka miteny tsika fahasoavana tsy lafin'ny materiel ihany no tsika teo, fa lafin'iny indrindrindrindra lafin'ny fahatsiarovana hoe fiainana. Fa ny faharoa zay ataontsika manao hoe ao amin'ny tompo isika de izao ny tompo atao amintsika de izao fiainam-pahasoavana, fa fiainam-piadanana ihany koa, fiainam-piadanana ihany koa. Ireo ataontsika hoe ireo filôzôfy maro tamin'ny andron'ny Paoly, fantatry ny filazantsara tsara ireo filôzôfy ireo, fantatry asan'ny apôstôly, ny epikorianina, ny stoisianina, ireo zay resahan'ny Paoly izy eo
asan'ny apôstôly tonga fito ambiny folo dia samy nitady fiadanana. Ny filôzofia rehetra izay tamy taonjatondro Paoly dia ny antom-pisiny de zao mitady fiadanana. Io fiadanana io lay tenenina amy teny grika hoe atarksy. Atarksy zany zay le fiadanana, atarksy zay tsy afa-tsy akory fa nazahoana an'lay fanafody amin'ny andavanandro hoe ataraksa. Avy amin'ny teny atarksy io, ny atarksy de fiadanana. Zay raha mbola rasaina ny teny hoe atarksy dia avy amin'ny teny grika hoe starksis. Ny tarksis de trouble, korotana, tebiteby. Ny atarksy zany de zao, ny atarksis de zao fiainana tsisy tebiteby, fiainana tsisy olana, fiainana tsisy souci, tsisy olana mihitsy. Zay ny atarksy zay nazahoana teny hoe nangalana le fanafody ataraksa ho tsika teo. Fa izao tanjon'ny filôzofia rehetra tam'zany fotoana zany hoe zao ny lalana andehananao raha te ho sambatra ianao. Zany hoe vokatry ny fiezahana, mila manao an'zao ianao, misy ny fiainana mihitsy zay ataotsika hoe filôzôfa zay nidresaka ohatrany hoe ny antsoina hoe fiainany antsoina hoe ascète na ny ascétisme tamin'ny andron'ny Paoly zany, hoe tena mila mampijaly tena, mifady anina tafahoatra, be de be nataon'ny olona, natoron'ireo filôzofia stoïciana, épicuriana hoe zao ny lalana ataonao de miadana ianao, vokatry ny fiezahana mafy mihitsy. Fa izao nefany ny zavatra mahagaga de zao, rehefa nitsangana tamy maty Jesosy de ny tenin'ny Jesosy voalohany indrindra de zao fiadanana ho anareo. Zany hoe lay fiadanana zany amin'ny fotoana io de zao fiadanana tsy vokatry ny fiezahana araky ny resahan'ireny filôzofia be de be tamin'ny andron'i Jesosy, fa kay le fiadanana atolotry Jesosy, fiadanana ho anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanako, zay fiadanana mandalina iny zao tontolo zao, fiadanana vokatry ny fiezahana, fampijaliana tena, fiezahana vokatry ny mandalo vetivety, de io de soa fiadanako navelako anareo. Ny dikan'izany de zao raha miteny Paoly eto manao hoe ao amy tompo isika sy ao aminy tsika fiainam-pahasoavana io, fa izao koa fiainam-piadanana io. Fiainam-piadanana. Jesosy Kristy tompo velona zany. De zao Jesosy Kristy tompo mitondra fiadanana ho atsika, manome toky hitondra fiadanana ho atsika ety an'ity tany fandalovana ity. Ary io fiadanana io tsy fiadanana miankina amin'ny zavatra mitranga ety ambonin'ny tany hoe tsy maintsy manana trano aho zany vao miadana, tsy maintsy tsara sakafo aho vao miadana, tsy maintsy mandeha amin'ny fiarakodia tsara aho vao miadana. Tsy zay ny fiadanana omeny Jesosy, fa ny fiadanana omeny Jesosy de zao tsy miankina amin'ny toerana misy atsika, tsy miankina amin'ny taona, tsy miankina amina inana, fa miankina amin'ny Jesosy rery ihany. Ka na aiza misy ianao, na rahoviana de zao na iza de zao afaka manan'izay fiadanana zay. Tsy miankina, hoy nareo miteny frantsay hoe tsy fonction, tsy miankina, tsy mifamatotra amy zavatra zao tontolo zao hoe miadana rehefa miposaka amy masoandro, fa rehefa vao miletiky io masoandro de mahatsiaro fijaliana mihitsy de tsy fiadanan'i Jesosy zany. Fa azonao atao mandrakariva ny sambatra, azonao atao mandrakariva ny miadana, na de tsy salama azy ianao, na de 15 heures ny tension, na de 20 heures ny tension, azonao atao foana ny sambatra. Azonao, satria zay ny fiadanan'i Jesosy. Fiadanana fiadanan'i Jesosy tsy miankina amin'ny toerana, tsy miankina amin'ny fiaviana, tsy miankina amin'ny fahataona, tsy miankina amin'ny mahalana mahavavy, tsy miankina amin'ny diplôma, tsy miankina am'zany ny fiadanana. Fa ny fiadanana dia azon'i Jesosy, na ny marimarina kokoa, azonao raisinao am' Jesosy, na iza ianao, na aiza ianao, na rahoviana. Fa raha vao miankina amy toerana, na miankina amin'ny zavatra zao fiadanana zao tontolo zao izy zay. Zany hoe Jesosy Kristy tompo ao amitsika, itsika ao am' Jesosy. Fa ny farany amin'ny hoe Jesosy Kristy tompo ao amitsika sy Jesosy Kristy tsika ao am' Jesosy Kristy tompo de zao itsika koa manaiky ho mpanompo ny tompo. Zany hoe Jesosy Kristy tompo atao amitsika sy itsika atao am' Jesosy Kristy de zao itsika manaiky ho mpanompon'Andriamanitra. Amarana sady ravako malala, ho tsika hoe zay ny fahatelo,
Voalohany tsika manao hoe navelona na maty de amin'ny tompo ihany. Faharoa, Jesosy Kristy tompo zay mifona ho atsika dia eo an-tagnan'ankavanan'Andriamanitra. Jesoa velona mifona ho atsika. Jesoa velona dia ao amitsika sady itsika ao aminy. Fa ny farany indrindra zao Jesosy Kristy tompo velona lohan'ny fiangonana. Jesosy Kristy tompo velona lohan'ny fiangonana. Mazava ny teolojia amin'ny Paoly na any amin'ny Koritianina io na any amin'ny Efesianina io, Jesosy Kristy tompo ny lohan'ny fiangonana, ny lohan'ny tena ho Paoly. Dia Jesosy Kristy tompo velona no lohan'ny fiangonana. Zany hoe velona Jesoa de izy no mitarika ny fiangonana. Izy no lohan'ny fiangonana. Rehefa mitentsika hoe lohan'ny fiangonana de zao izy no mitarika, izy no eo aloha, izy no mieritreritra, izy no mitondra, izy no misay. Ary isika tenany Jesosy Kristy tompon'ny fiangonana. Re afako zava-dehibe zany lay fahaveloman'i Jesoa. Ny fahaveloman'i Jesoa zany de zao miatraika amin'ny fiainan'ny tsirairay, fa miatraika koa amin'ny fiainan'ny fiangonana. Azay no mampiditra atsika ao am'le hoe filazantsara toritsika. Ny fiangonana izay mitory ny filazantsara zany de zao mitory an' Jesosy Kristy tompo velona. Ny atao hoe filazantsara dia fitoriana ny fahaveloman'i Jesoa. Ny fitoriana ny fahaveloman'i Jesoa de zao fanazavana fitoriana fa zay vaovao mahafaly azy. Vaovao mahafaly fa resy ny fahotana, tapaka ny fatorana rehetra, tapaka ny fangejana rehetra, resy ny asan'ny maizina, resy ny ota sy ny korota ny fahotana sy ny forongo ny fahotana rehetra, satria velona Jesoa. Ary izay no antsoina hoe fitoriana ny filazantsara. Ndraindray ny fitoriana ny filazantsara dia ndraindray ataotsika hoe tsy miivo am'izay fahaveloman'i Jesoa zay, fa miivo amin'ny fiezahan'ny olombelona. Ndraindray rehefa mitory ny filazantsara isika dia tsy mbola tsy ataotsika miivo, tsy ataotsika manindry mafy lay fahaveloman'i Jesoa, fa manindry mafy ny fiezahan'ny olona. Hoe raha tianao no voavontsy de reto avy, ohatran'lay ndraindray mahita an'le mpitory teny eny an-dalana reny, mafana fo be mihitsy tsy hoe ratsy akory izy reny, fa raharay mafana fo hoe lasa lay fiampangalan'lay olona ny tena be dehibe hoe ianao mpangalatra, ianao mpiteny ratsy, ianao mpamono olona. Eny ilainy zany. Fa izao ny filazantsara dia tsy filazana fotsiny hoe mpanota ny olona. Tsy zay ihany. Zava-dehibe zay. Ny filazantsara tsy fitoriana ny faharatsian'ny olona fotsiny, tsy zay. Fa ny filazantsara filazana fa velona Jesoa, ka na ianao mpanoty io azy de tiany, ianao mpanoty io mihitsy, ianao io mihitsy no andrasan'i Jesoa, ianao io no tiany Jesoa. Zany hoe tsy azo sarahana amin'ny fahaveloman'i Jesoa mihitsy ny filazantsara. Raha ohatra zany ka mitory ny filazantsara isika ka mionona amin'ny fampitodiana ny olona amin'ny tenany fotsiny de tsy filazantsara zay. Satria ndraindray ny filazantsara toritsika de zao ataotsika mitodika amin'ny tenan'lay olona. Hoe mandinihy ianao tena, de mandiny tena tokoa lay olona. Fa tsy ampy zay. Raha ohatra ka tavela amin'ny fibanjinana ny tenany samy rery le olona de mety ho kivy izy hoe za moa zany inona fa de inona tsony amiko, fa de za nge mpanota, jere za mpisotro toaka, mpamono vady, jere za jere tsy ataoko. Tsy ampy zany zay. Fa zao tsy maintsy tao amitsika ny olona, ibanjina ny Jesoa velona lay fiainana. Raha tsy ampifanatrehantsika amin'ny tenany izy, fa raha ampifanatrehantsika amin'ny tenany fotsiny izy de manjary diso fanantenana. Raha ohatra ka tao amitsika ifanandrina amin'ny tenany na hitodika amin'ny tenany olona de na ny akiny voalohany na izy rehare hoe tsisy oatra za nge tsara de ohatran'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe za tsara, za fadianina, za nanao mandony fafolo-karena, na fafolo-karena mbola ataoko mbola hatramin'ny anana sy ny tongolo ao an-trano mbola nataovako fafolo-karena. Za nge nataon'ny fariseo arina ny tokony omeko ho an'ny ray aman-dreniko raha tsy momeko azy fa nomeko an'Andriamanitra. Za Andriamanitra tiako, lasa manamary tena tahak'izay, lasa tsy manana zavatra hiforana amin'Andriamanitra tsony.
zay ny voalohany raha ohatra ka tao amintsika totsika amin'ny tenany fotsiny izy mety ho lasany amin'ny fanamarina tena ilay olona na mety ho lasany amin'ny fahakiviana hoe za tsy tian'Andriamanitra zara mo ka miangona zara mo jerety izy jerety toetrako jerety nataoko za nampitondra enatra an'Andriamanitra za mba mpanompon'Andriamanitra ihany de jerety nanaovako anaran'Andriamanitra de mety ho kivy izy fa izao tsy ajanontsika amin'izay izy fa tsy maintsy tao amin'izy hibanjina an' Jesosy rehefa ampifanatrehantsika an' Jesosy izy zay izy vao mahatsiaro ny mahampanota azy mahafinaritra be lay atao mpamaranana lay fibebahana amin'ny Petera araka ny filazantsara araka ny lioka rehefa ilioka no mitantara lay fibebahana Petera Jesosy zany ny teny tamin'ny Petera manao hoe zao no izy ry Petera za moa voadovoady be mihitsy ny lakamisy masina hoe zao Jesosy tsy reto namako rehetrarehetra mety mbola hivadika aminao reto namako rehetra mety mbola andao anao fa izao za de milaza marina aminao fa tsy hivadika aminao mihitsy ahy tsy hiala aminao mihitsy ahy tsy na miandao anao daholo areo rehetra de za tsy hivadika aminao de ho Jesosy mbola tsisy akoho maneno tsy mbola misy akoho maneno koa de anday intelo be zao ianao naneno ny akoho Luka 4:20 ary ny tompo nitodika de nijery any Petera raha vao naneno ny akoho de ny tompo nitodika nijery any Petera de hoy ny toy ny tantara ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny tompo nolazainy taminy hoe raha tsy mbola misy akoho maneno de anday intelo ianao 2:20 ary nivoaka Petera de nitomany mafy indrindra zany hoe nahatonga ny Petera ahatsiaro ny fahotany ny fivadiany tamin'ny tompo de izao tsy lay akoho naneno ho lioka fa Jesosy nijery azy ary Jesosy nitodika lay matoa teny eo strefo amin'ny teny grika zany hoe nitodika toy ny hoe sova amin'ny teny hebreo nitodika mitovy ihany amin'ny metano hoe dia zany hoe ny mason'i Jesosy nijery an'i Petera no nahatonga an'i Petera rehefa naneno ny akoho de nijery an'i Jesosy Petera ny mason'i Jesosy nabebaka an'i Petera zany hoe izay le hoe taomina ny olona ny fibebahana ny fiovampo ny fitoriana ny filazantsara de zao fitaomana ny olona hifanojo am' Jesosy Jesosy velona no nifanojo tamin'ny Paoly teny an-dalany Damaskosy Jesosy velona no nifanojo tamin'ny Paoly teny an-dalany Damaskosy no zany de zao ny fitoriana ny filazantsara de zao izay ataon'ny fiangonana de zao fitaomana ny olona hibanjina an Jesosy fitiavana famelan-keloka ka azahoany fiainana raha mino an'io Jesosy io izy ary ny asan'ny fiangonana de zao izay Jesosy no lohan'ny fiangonana Jesosy no nitarika ny fiangonana ho am'izany toe-panahy mitory ny filazantsara izany ivavakisika tompo misaotra anao noho ny amin'ny soratra ao masina izay mampahery sy mampianatra anay velona ianao nazahoanay famelan-keloka velona ianao nahatsapanay ny fitiavanao velona ianao ka mahatonga anay manana fiadanana sy fifaliana mamindrafo aminay tompo raha mitavozavozo zay mamelany elokay am'izao ozoma masina izao raha misy zavatra nampalahelo anao na nampalahelo ny namanay raha misy zavatra niandrasanao na niandrasan'ny namanay taminay ka tsy vitanay mamelany elokay tompo fa efa niaraka nombona taminao tamin'ny azo fijaliany zay tsy izay tsony ny velona fa ianao ny velona ato anatinay de anao zahay na velona na maty anao zahay amin'ny fiainanay manontolo dia amarino zay tompo amasino zay tompo ary mety iza hitarika anay ho fiasana velona eo am-pelantananao de ataovy mahatoky anao zahay hananateraka ny asa tsara ho vavolombelonao misaotra Jesosy am'ty zoma masina ity zay hanavaozanao ny fanonora-tenanay ho amin'ny fahamasinana sy ny fitiavana anao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra
amy anaranao Jesoa. Amen.